ho aminareo alery havana ny fahasoavana amampiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo misaotra an'andriamanitra indray tsika vory eto amin'izao alahady farany volana janoary zao miaraka amin'ny loahevitra izay mpanjenitsika manao hoe fiangonana manamasina ny andro ny tompo na hoe fiangonana manaja ny andro ny tompo izany indray no mpanjenitsika ary fifaliana koa ny arahana amin'ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny aino amanjery araka ny teny izay tsoahana tao amin'ny boky ny Nehemia hany matavy ary sotroiny mamy dia mba hanateran-jara izay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity koa aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'ny tompo no fiarovana mafy ho anareo izany indray zany no iainantsika amin'ity alahady fahatelo amin'ny taona troisième dimanche du temps ordinaire. Soyez tous les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Nous allons vivre le thème, comme ça a été annoncé en malagasy, consacrer le jour du Seigneur, tiré du livre de Néhémie, chapitre 8. Bienvenue à toutes et à tous, surtout aussi à ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Zay no ela fa amaky ny salamo voalahatra isika ary anio dia misampana lehilahy kristianina eto amintsika no manjay andrara amin'ny vavaka sy ny vakitely. Salamo 7 tsy misy tsiny lalan'ny tompo mamelombelona ny fanahy mahatoky ny teny vavolombelon'ny tompo mahendry ny tsopo mahitsy ny fitsipika ny tompo mahafaly ny fo madio ny didin'ny tompo io ny fantahorana ny tompo maharitra mandrakizay marina ny fitsipika ny tompo eny mahitsy avokoa irina noho ny volamena ireny eny noho ny volamena tsy miaro-betsaka azy mamy noho ny tantely eny noho ny tantely mitete avy amin'ny toetra. Amen.
misaotra anao tokoa izay tompo no ny tombonandrom-pahavelomana zay omenao anay indray. Misaotra noho ny amin'ny fofinaina noho ny fonay mbola afaka amin'ny tempo nefa maro nefa tsy amin'izany intsony. Misaotra anao noho ny amin'ny zao alahady andro tsara izao zay andro hiderananao ry tompo. Misaotra noho ny zao toerana omenao anay izao koa ahafahanay miombom-bavaka miray saina miray fo mivory toy ny olona ray. Mametraka izao andro izao eo ambany fahasoavanao ary zay tompo mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany ary ho fifalianao anay no miatrika izao. Ary raha mivoaka amin'ity toerana ity zay dia ho feno fahasoavana sy fifaliana ary hoe anambara ny atsaranao amin'ny manodidina anay. Oui Seigneur, merci pour ce souffle de vie. Merci pour chaque battement de cœur. Merci pour chaque instant qui nous est offert. Et surtout, merci pour ce dimanche qu'on appelle jour du Seigneur, consacré pour toi, selon les thèmes que nous avons choisis. Merci aussi pour les leçons cachées dans chaque sourire de nos frères et sœurs, mais aussi pour chaque larme versée pour nos amis, nos proches qui souffrent, qui sont malades, qui traversent des difficultés. Tout ça, Seigneur, tout ça réuni, nous te disons tous merci. Que notre vie soit une vie agréable à tes yeux et que pour ce temps de culte, tu nous renouvelles, tu nous donnes une force nouvelle pour que nous puissions témoigner de ton amour. Amen. Peter Sika. Ieno ny sitrapon'Andriamanitsika araka ny loahevitra zay mpanjenitsika io. Izany dia nitsoahana tao amin'ny bokin'ny Nomery sy ny Korintiana voalohany. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia hisy fivoriana masina. Koa aza manao raharaha mavesatra. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia samy manokana tahiry any an-tranony arak'izay azony atao fanomezana. Le premier jour aura lieu une assemblée cultuelle. Ce jour-là, vous n'accomplirez aucune tâche de votre travail habituel. Chaque dimanche, chacun de vous doit mettre de côté chez lui ce qu'il aura économisé selon ses possibilités. Zandray no sitrak'Andriamanitra tia ny veloman'ny fiangonana ary aoka itsika andiny tena manoloana an'izany teny izany. Ary aorianany fandinihan-tena dia hiaraka iombom-bavaka isika. Misaotra anao indray izay tompo mampahatsiahy anay ny amin'ny tokony hanamasinanay ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny alahady toy izao. Izay alahady andro tsara araka ny hira nataonay teo. Alahady izay nitsangananao tamin'ny maty ary alahady koa nanavaozanao ny zavatra rehetra. Eny mahita ny fiainanay rehetra ianao satria mandinika ny voson'ny fo. Ny masom-pitiavanao mijery ny tsy fahamendreanay. Koa mitaraina aminao zay mitalao aminao na ny fitiavanao anavao anay indray
mba hatonga anay tokoa ho vavolombelony fitiavanao sy ny fahazavanao. Jiovy ny fonay ary afao amin'ny fankalana isan-karazany, lolopo sy ny fankalana zay, ny alahelo, ny atezerana ny opapany. Ampianaro ayamela heloka koa zay, ary angataka famelan-keloka, anasitra ho tia namanay amin'ny fitiavana tsy misy tambina. Ary ny zavatra rehetra ataonay tokonay tompo dia ahitana taratra ny fitiavanao, le fitiavana tsy mana-tsala, le fitiavana tsy mana-petra. Ko amin'ny fihetsika rehetra ataonay ninon'inona naizanaiza misy anay dia ho endriky ny fanoloran-tenanay ho anao le Andriamanitra tsy mana-tsara. Toi qui connais le secret des cieux et la terre, Seigneur, que ton regard de miséricorde se pose sur nos faiblesses, se pose sur nos manquements. Que ton amour nous fortifie et nous transforme afin que nous devenions des témoins de ta bonté, des témoins de ta lumière. Seigneur, rends-nous un cœur pur, un cœur libéré de la rancune, du regret et de la colère. Apprends-nous à pardonner, à demander pardon quand on a fait quelque chose à nos semblables. Apprends-nous à guérir et à aimer sans réserve et embrasser les autres comme tu l'embrasses. Que nos actions soient toujours un reflet de ton amour incommensurable. Dans chaque pensée, Seigneur, dans chaque geste, que notre vie soit une offrande, un don de soi, une offrande à toi, un témoignage de ta lumière et de ta grâce infinie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Tompo makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fantatra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsarana. Izay manantena ny tompo tokoa dia mahazo hery vao. Elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, dit le Seigneur, et je vous donnerai du repos. Mieux, ce qui compte,
Ceux qui comptent sur les seigneurs renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amin'ny anaran'Andriamanitra ray nohon Jesu Kristy tompo no anamarana fa voavela ny anaranareo, ny elokareo, voasarona ny fahotanareo no ny anarany masina. Alleluia, midy rany tompo. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra man'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana, izao dia miroso amin'ny vavaka sy ny vaditenitsika, dia ny hira 752 no ataontsika milohan'izany. Dia miroso aty anoloana, sekolaiady azafady. Azafady ny fona.
Merci les enfants. Nous sommes nés aussi, nous sommes nés pour louer le Seigneur. Nous sommes nés fakten svavakantsika dia mandritra ny hira folo sy roanjato andiny voalohany dia mirosotian'olona ireo mpandeha anjara. Andriamanitra rainay io mbola velom-pisaorana anao izay raha mbola omenao indray ity tombonandro ity. Saotranao izay no fitantananao sy ny fivimbinanao anay tsirairay avy ka mbola vienana somatsara ary koa tafavory eto amin'ity tempolina masina ity. Saotranao Jesosy fa mbola omenao indray izay androany anjara hamaky sy iain'ny teninao. Raha natanteraka izany izahay dia ny fanahinao masina ny ahitinao aminay tsirairay avy, anokatra ny sainay, anokatra ny fonay, mba haizanay Jesosy mandray tokoa izany teninao izany ary mampiatra izany amin'ny fiainany andavanandro. Vavaka sady koa izahay ho an'ny mpanomponao izay tolany afatrao, ny fanahinao masina ny ameno azy mba ilazany araka izay sitraponao indrindrana. Mbola misaotra anao izay Jesosy. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 8, du verset 1 à 10. Néhémie chapitre 8, du verset 1 à 10, au nom de Jésus. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devenue la porte des eaux. Ils dirent à Ezra, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Ezra apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Ezra lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ezra, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkidja et Maseja, et à sa gauche, Pedadja, Mishaël, Malkidja, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Ezra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Ezra bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbetai, Odidja, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Peladja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre
ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas par la joie de l'Éternel, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Tohizatsika zany ao amin'ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany a, verset 12. Chapitre 12 à 31. Korintiana voalohany, verset 12, chapitre 12 à 31 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tahaka ny tena iray ihany, nefa maro no momba ny tena. Ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka an'izany Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaova-batisa atsika rehetra ho tena iray. Na jiosy, na jentilisa, na andevo, na tsy andevo. Ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray, fa maro. Raha nitongotra anao hoe satria tsy tananao, dia tsy momba ny tena. Amin'izany, dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina anao hoe satria tsy maso aho, dia tsy momba ny tena. Koa amin'izany, dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimolona? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho an'ny tena araky ny tsirairay, araky ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga ray monjy, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho. Ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa maika ilaintsika aza ny momba ny tena izay atao malemilemy kokoa noho ny sasany. Ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra tokoa dia tafiantsika voninahitra bebe kokoa, ary izay tsy misy azy amin'ny momba ny tenantsika no ajaintsika kokoa. Fa tsy mila izany ny hafa, tsy mila izany ny efa misy aza raha teo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny andro nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no meny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarahana
eo amin'ny tena fa mba hifampiay ny momba ny tena rehetra ary raha mijaly ny anakiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly aminy avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha membonahatra kosa ny anakiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenany Kristy fa samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezana mampahasoavana hoety mahasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, manao fahagagana va izy rehetra, manao fanomem-pahasoavana hoety mahasitrana va izy rehetra, male miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra, nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana tsara lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Amen. Sao dia faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina, ka izany dia hitantsika eo amin'ny Luka toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, hitohizantsika izany amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'ny toko. Satria maro no efa nanolatra nandahatra tantara ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, arak'izay efa nolazaintsika ary noraisintsika natolotry ny vaovolombelona, dia sady nahita maso rehefa mpitoron'ny teny hatramin'ny voalohany. Dia sitrako koa rehefa nipitorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany, inamoratana izany aminao araka ny filaharana itefsilo tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafy ny mafeolona ny teny izay nampianarina anao. Ary nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny teo ankavanan'ny altara fandoroana ny didikazo manitra, ary noho ny nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiki-tavatra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra azy Zakaria fa efa nohinono ny fankatahanao, ka Elizabeta vadinao hiteraka zazalahy aminao ary Jaona nataony anarana. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny haterahana. Fa lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy soto divaina toka, sady no fenono ny fanahy masina tarehan-kiboleliny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no nampidiny amin'ny Jehovah Andriamanitra. Ary izy andeha eo anoloany amin'ny fanahy sy herin'ny Eliam mba hampody ny foniny ray ho amin'ny zanaka ary tsy manoa ho amin'ny fanendrenany marina, fanendren'ny marina amboatra firenena va homana eo amin'ny tempo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, ino no nampatarako izany? Fa izao efa antitra, rehefa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namarika nanao taminy hoe, izao no Gabriela izay nitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nirahana teny aminao ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Fa indro
mony anao ka tsy ahay ro teny ambarapahatonga amin'ny ampo isy olontrany zavatra izany mivaliny tsy ninolo amin'ny teniko izay hotateraka amin'ny fotoana ary ny olona dia niandry anjakaiaka gaga hoy izy naharitra ela teo amin'ny telopolo. Tonga tokoa tompony fotoana izay andraisanay ilay teny sarobidy araka ny salamo vakina teo maminomy tantely araka ny irany vetesina teo dia zavatsoa tokoa betsaka ny zavatra manelingelina anay tsy andraisanay izany fahasoavan-dehibe izay tonga mandondona eo ambaravarany fonay izany koa mangataka aminao izay mba ahatonga anay hifantoka tanteraka amin'ny teny fiainana, teny mamelona, teny miazona izao rehetra izao, teny velona ary maharitra mandrakizay. Mba amin'ny fienoana izany teny izany dia tsy ary tokoa izay fa ianao mihitsy Andriamanitra no miresaka aminay. Seigneur, éloigne-nous de toutes choses qui peuvent nous perturber, peuvent nous distraire à l'écoute de ta parole, de cette parole de vie, parole qui peut changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde. Et parle-nous, Seigneur, car tes serviteurs t'écoutent. Amen. Petraka sika raha namaky ny vakiteny maromaro mifandimy teo isika dia ahita fa zavatra tsy vaovao amintsika itsony no rentsika teo raha jerena ohatra ny boky Néhémie toko fahavalo zay fa haitsika tsy enjery satria ny lohany ny fidianantsika nyity trano ity dia nianatra n'iny boky Néhémie iny tsika mety adinitsika zany mora manadino tsika malagasy indraindray ary ny fianarana an'izany Néhémie zany no nahafahantsika nanomboka mivavaka isan-kalady mivavaka ny trano reny satria raha norona ny mandan'i Jerosalema Néhémie dia ny fitombavaka aloha no nataony voalohany indrindra satria tsy maintsy hiona amin'ny mpanjaka izy dia nianarantsika Néhémie ray manontolo ary tamin'izay no nysotomantsika lesona hoe ahoana no atao rehefa hividy zavatra zany fa raha voatsy zany tsika dia tsy maintsy manao ny fanaon'ny olona rehefa manam-bola be ihany vao zay vao afaka manao an'izao fa tamin'izany soratra masina zany no nefa napiditra sady tao amin'ny fandresen-dahantsika fa afaka manao zavatra sika na dia tsy manana zavatra moyen aza amin'ny voalohany dia miverina amintsika izao io tantara io anio tantara zany zay mahatsikaiky le izy satria
misy zavatra be dehibe zany iombonany a amin'ny ataontsika izao zany voalohany a dia ny fitoam-bavaka ny fivorian'ny olona rehetrarehetra marobe izy ireo a dia vory a dia eo koa ny fotoanany fiderana fifonana famakina ny teny a zay ivony ny andrareo moa tamin'izany mbola ny boky dimy Mosesy no voasoratra dia izay natao hoe boky ny lalàna zany a le 5 livres de la loi dia iny no nyvakina teo amin'ny toerana avo amin'ny altara tsy tongatonga ho azy ireny hoe fa maninona no ety ny vakina ny soratra masina fa tsy ery nahoana ny misy altara nahoana ny misy an'ireo olona marobe zay nyvakina teo ny anarany a matatia eo akavisy eo akavanana tahaka an'ireny hoe rehefa manao fanasan'ny tompo isika dia misy diakona eo akavy misy diakona eo akavanana tsy zavatra vao nyforonina taty ariny zany tsy zavatra vao nyforoniny Lutera sy Calvin tamin'ny taonjato fahenina amby folo zany fa zavatra efa nolovaina teo amin'ny reo razambe ny finoana zany dia ny jiosy natao tany amin'ny synagoga ary zany koa ny lovan'ny fiangonana taty arina. En fait, en écoutant ce chapitre de Néhémie, chapitre 8 de Néhémie, nous avons l'impression d'être vraiment en rendez-vous en terre connue, pas un rendez-vous en terre inconnue, mais en terre connue. En fait, ce qui a été raconté là ressemble à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Un moment de prière, temps d'adoration, lecture des textes bibliques, et enfin, ce que nous sommes en train de vivre là maintenant, c'est chaque passage est expliqué par un responsable de l'Église qui est mandaté pour ordonner, pour tsy ny olona rehetra na mahay miteny izy na manana pahalalana izy no afaka mitoriteny fa ireo zay nomena ositra anao an'izany ary hita avy hatrany fa tsy mitera-boka tsoa rehefa tsy nahazo izany ositra izany ny olona mitory ny tenin'Andriamanitra fa mampianatra fomban-drazana izy mampianatra fomba-panao izy zavatra renesina tetsi-teroa no ataony dia ny vakiteny ny zavatra manaitra ny maso voalohany zany dia zao hoe amin'le fotoam-pivoriana tamin'izany fotoan'izany tamin'ny andron'ny Ezra anarivo ny taona lasa dia zao ny tsikaritra voalohany amin'ny andininy voalohany dia hoe ny vory tahaka ny olona ray le vahoaka marobe ireo. Tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme. Zany ny zavatra hita ao amin'ny fivoriam-bavaka ohatray olona samy hafa avokoa izy rehetrarehetra nefa mivory toy ny olona anankiray ary tsy asan'olombelona zany ary Paoly apôstôly dia nahatakatra an'izany ao amin'ny nahatakatra izy satria nitariny fanahy masina amin'ny Korintiana voalohany toko 12 zay nivakina teo andininy 12 no tsongaiko hoe fa tahaka ny tena iray ihany kanefa maro ny momba azy ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany tahaka ny Kristy tahaka izany koa Kristy. Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes et tous les organes du corps malgré leur grand nombre ne forment qu'un seul corps. Dia zay le fitaom-pivavahana ataontsika ohatra hoe eo le fahasamihafantsika amin'ny lafin-javatra maro fa rehefa vorian'Andriamanitra ao amin'ny fiangonantsika dia ohatra ny olona ray satria nahoana zanak'Andriamanitra. Zay zany no zavatra tsara tsindriana foana ao amin'le izy ny zavatra mahagaga koa zao dia zao tsy nentanina reo olona reo mbola tsy nisy an'le WhatsApp tamin'izany fotoan'izany inona amin'izao dia tongave nandray tambatambazina mihitsy nandray rahonana mihitsy zany fanao fiangonana sa very any amin'ny afopeny ianareo atao daolodolo zay fomba zao fa ny zavatra mahagaga dia tena reo olona reo no vokatry ny nahapony no nahatongavana satria betsaka misakatsakana betsaka misakana atsika tsy ahatongavana nataon'le ratsy daolodolo zay tsy tongavatsika io nandray marina l'izy nandray mety tsy marina ndraindray apahany. Notons bien que c'est le peuple qui se rassemble de lui-même dans ce texte. Personne ne le convoque.
Personne ne l'oblige à venir à une assemblée. Personne ne leur envoie ni un SMS, ni un mail, mais ils viennent de leur propre gré. Satria nahoana hitantsika ny toiny fa te hiaino ny tenin'Andriamanitra izy. Liana te hiaino ny tenin'Andriamanitra izy zay ivon'ny fiainana. Zay no ivony ny fivavahana kristianina zany a dia accessoire adolodolo ny zavatra rehetrarehetra. Quand je dis accessoire, c'est pas hoe tsy ilaina. Fa ny tenin'Andriamanitra ny ivony, ary rehefa tsy misy ny tenin'Andriamanitra io amin'ny fivavahana kristiana, indrindrandrindra protestanta, dia izay izy ny tsy mety. Rehefa hoe mivory zany ka misy fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia efa azo lazaina fa ampy zay satria izay no ivony. Fanampiny any, ary tsy hoe ratsy fa fanampiny zavatra rehetrarehetra mitodika manodidina an'izay. Ary zay no mahatonga ny fivavahana kristiana, ary averiko foana hoe ny pilipitra no atao eny amin'ny lona. Fivavahana katolika, raha vavintsika tsy fitsarana akory zany dia zao, ny fanasan'ny tompony azo no ivony. Ny fivavahana raha vavintsika evangelika dia zao, ny fiderana dia zao, ohatran'ny feno orkestra eny tsy mitsara mihitsy fa milaza ny zavatra miseho. Fa ny fivavahana protestanta dia izay hoe ho avy hiaino ny tenin'Andriamanitra zay. Ary rehefa tsy misy tenin'Andriamanitra toriana zay dia tsy fivavahana kristianina. Ary aza malahelo mihitsy rehefa hoe mivavaka ianao ka mety hoe tsy nihira, tsy afaka nihira na tsisy mpitendry mizava-maneno, na tsisy projection, na tsisy diakona napiditra terina, fa rehefa voatoro ny tenin'Andriamanitra dia zay no ivony zay. Ary zay no eto dia zay zany manontana antsika hoe inona tokoa ny zany inona no manosika atsika hivavaka. Na dia tsara reny mety hoe zaho manapeo dia te hifeo, zaho manitendry dia te hitendry, zaho mahay andrisy ity. Fa ny finiavana te hiaino ny tenin'Andriamanitra. Voilà un désir de se retrouver ensemble dans ce texte, le désir de mettre une journée à part pour être ensemble et ensemble pour écouter la parole du Seigneur. Zay zany ny zavatra raisina voalohany eto. Ankoatran'izay zany second, tsy hoe secondaire fa ça passe après. Fa ny tenin'Andriamanitra zay no ivony, ary zay no mahatonga antsika mihitsy hoe sarotiny amin'izany famakina sy fienoana ary fitoriana ny tenin'Andriamanitra zany, satria zay no ivony. Dia raha zay no ataontsika ambany zavatra, inona indray ary no ho azy raisina eo. Donc cette attitude de ces gens, à l'époque de Néhémie, l'attitude de ces gens-là devrait nous interpeller. Qu'est-ce qui nous amène au culte? Est-ce l'habitude? Est-ce la tradition ou un autre motif, que sais-je encore? Le vrai mobile qui devrait nous pousser à venir au culte, c'est le désir d'écouter la parole de Dieu. Et pas l'envie ou le désir d'entendre seulement, car on peut entendre sans écouter, mais le désir de nous laisser interpeller par cette parole. Zay zany no izy satria araka nyvolaza hoe haina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, un besoin vital d'une nourriture solide et qui fait vivre. Zay no tsipika voalohany zany dia zao, vita le hoe nivory tahaka ny olona iray izy ireo dia tonga indray ny fotoana zay amakina ny soratra masina. Mbola vakina aloha le soratra masina, ary zava-dehibe ny famakina ny soratra masina iny. Jesosy tao amin'ny tempoly namaky ny Isaia izy dia tsisy commentaire, tsisy toriteny akory ara fa zay dia efa gaga ny olona hoe ahoana zany herin'Andriamanitra miasa amin'izay. Rehefa vakina zany le teny teo dia tonga amin'ny fotoana rehefa vory ny olona tahaka ny olona ray zany dia tonga amin'ny fotoana zay amakina lay boky ny lalàna indray zany izy ireo na ny boky diminy Mosesy, zay no ilazana azy tamin'izany fotoana zany. Dia zao ny zavatra miseho.
dia nivory tahaka ny olona ray izy ireo tamin'ny toerana anankiray dia andininy faharoa dia noentiny Ezra mpisorona ho eo anatrehan'ny fiangonana nalàna vavy mba amin'izay rehetra afaka miaino ny lalàna. Ohatra antsika rehetra zao tonga eto nalàna vavy na kizy na lehibe na zay afaka miaino le izy fa tsy micomprendre satria izay mahatonga ny sasany amin'ny fiangonana sasany hoe rehefa tonga ny fotoana ny toritena ohatr'izao dia avoaka ny kizy fa eto hoe afaka miaino izy efa zarina miaino sady zany les habitués à écouter. Des fois, ils n'arrivent pas à comprendre. Et justement, ici, ce peuple-là, la majorité de leurs enfants ne comprennent pas l'hébreu. Satria ils étaient en exil. Tsy nitenenina intsony ny teny hébreu tamin'izy babo. Dia tsy mahay mitenin-drazany ny akabeazan'izy rehetrarehetra. Dia naka fotoana mihitsy Ezra, zay no hitantsika hoe na elan'ilay fotoam-pivavahana teo naka fotoana mihitsy le izy mba ahafahany manazava n'izany teny zany satria efa tsy mahay teny langue maternelle qui était l'hébreu satria babo izy dia tany Babylone izy teny Babylone no enony ihany ohatra antsika zay aty Frantsa dia teny baiko no enosika teny baiko fa tsy teny dia noentiny Ezra mpisorona eo anatrehan'ny fiangonana nalàna vavy andro voalohany tamin'ny volana fahafito zany dia nivakiny teo amin'ny toerana malalaka teo anolohan'ny vavahadin-drano mba enoy tsara nge zany hatramin'ny vao maraina ka hatramin'ny vao maraina akaitsy zay azafady fa diso hatramin'ny vao maraina ka ambara-pita tao vovonany andro no vakina ny teny teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay afaka miaino zay ny eo amin'ny andininy fahatelo. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif. Tena hoe lina izy rehetrarehetra napandro ny sofiny iaino tsy any Esdras izy fa napandro ny sofiny iaino ny boky ny lalàna. Zay zany ny tena hoe fametrahandrareo amin'ny toerany zany hoe tsy famakina ihany teo ny vakina nandritry ny maraina ka hatramin'ny tatao foana mba tadidina hoe zany hoe mamaky teny fotsiny teo zao tsika namaky teny ny chronométreko le vaky teny teo dia efa mikofokofokotsika hoe elaela izy zany fa hoana fa eto maraina mitatao vonan'ny andro famakina ny teny fotsiny dia avy eo amin'izay mbola noazavaina indray le teny ary nitsangana andiny faefatra verset 4 ary nitsangana teo ambony lampiazo fitoriana eto zany vao avy ny fitoriana ny teny zay efa natao an'izany Ezra dia nosikafany teo mason'ny olona rehetra ny boky satria ambony toerana noho ny olona rehetra izy eny amin'ny pupitre zany ary rehefa nisikafany zany dia mitsangana koa ny olona rehetra ary nisaotra ny tompo Andriamanitra ary nanandra tanana ny olona rehetra nanao hoe amenina niondrika ary avy eo dia novakiny mazava ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra sady noazavainy. Voilà l'explication ou la prédication. Il y a un temps de lecture, un temps de louange, un temps de prière, un temps de confession, mais là c'est le moment de l'explication de la parole de Dieu. Il expliquait la loi au peuple et celui-ci est resté debout. Il lisait distinctement dans le livre de la loi et il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Zay ny zavatra nataony zany lavalava ihany le fotoana tsy mitovy amin'ny antsika zany fa tsy midika kory zany hoe ho alavantsika ny ezaka atao eto amin'ny fiangonana zao efa tratratsika dia manomboka amin'ny folo sasantsika dia miezaka mba hijanona amin'ny ora voatondro anankiray zany eo ampamaritana an'izay tsika amin'izao amin'ity taon'ity fa na izana tsy zany ary dia zao reto vahoaka an'Andriamanitra reto dia nanao ny fotoanany nanokana ny fotoanany ho amin'ny famakina sy fienoana sy amin'izany fivavahany zany satria nahoana
tsika jerentsika amin'ny lunetesika du 3e millénaire ny fisehoan-javatra eo dia non ka zao ne pasteur tsy mitovitrony ny vanim-potoana tsy mitovy tokoa ny vanim-potoana fa ny tenin'Andriamanitra tsy miova malisa an'io ary mandrakizay dia izao ny teniny hoe ary zay le loahevitra ny andro alahady dia andro tsara voatokana ho an'Andriamanitra eo ny olana tsika kristianina dia tsy manokana ny alahady tsy no alahady ho an'Andriamanitra ny andro rehetrarehetra tsy hoe tsy an'Andriamanitra fa natao hiasana zany ny enina ny andro voalohany ny alahady zany tsy andro farany indray tsika tafiditra ao amin'les sociétés ao dia hoe le week-end on pense que le dimanche c'est un week-end non c'est faux. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection, le jour d'un recommencement, nouvelle naissance, fanombohan'ny herinandro io. Dia io antsika kristianina no atokana ho an'Andriamanitra ary araky ny teny izay nambara teo tsy hanaovana asa. Dia eo no olana amintsika zany. Tsy ataokatsika ho an'Andriamanitra intsony le andro zay natokana ho azy fa mietrehantsika hoe rehefa miasa amintsika vita ny devoir ho an'ny mpianatra vita ny asa satria eo vo atao indraindray ny ho an'ny mpiasa indraindray tsy sendra raha sendra mifanandrify le izy dia zay eo ny manao facture eo ny manao ny prévisionnel rehetrarehetra eo manao ohatran'izao nefa alahady natokana ho an'Andriamanitra ivavahana enonany teniny ary alana sasatra dia tsy mahagaga raha tafiditra ao anatin'ny hoe société de burn-out sika zay satria tsy manokana fotoana ny volany mambaika eo tsika hoe ka mila mitady volany pasteur tsy za isina ny idirako amin'izany fa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe itsika natsona hanokana ny andro ny tompo le jour des honneurs doit être consacré zay ny olany zay tsika mainka ka rehefa avy eo any tsy maintsy anao misy ny asa zany zay natao ho an'ny mpitsabo ho an'ny mpitatitra indraindray misy zavatra tsy maintsy atao amin'ny fiarahamonina reny fa amin'ny akapobeany ny kristianina dia zao tokony hanokana an'izay fotoan'izay ninona vita ninona tsy vita ary eo zanakisika ireo amin'ny katekumena dia taizanan'izany dia indraindray tsika ray aman-dreny no micontredire azy nisy mpitsabo zay mpianatra mpitsabo nanao témoignage tamiko tiako izy mbola ho atsoina amin'ny tanorantsika médecine no nataony dia tany Madagasikara izy nianatra dia mibebehany miteny azy bon mianatra ianao mianatra sarotra le fianarana fa zao lahady anakandana mianatra ok nataony dia vitany izy dia nanao spécialisation statut dia mila manao thèse mila manao soutenance fa ny mafy le fianarana dia ny lahady lasa nianatra koa dia tsy mivavaka mihitsy dia déposena dolidolo ny anina tsy mety mihitsy misy zavatra tsy mety foana teo vao tonga atao anatin'ny saina sao dia mba marina ihany ary ny tenin'ny bebe zany moa efa tsy mikantsony amin'izao efa has-been dia teo fa jerena nefa tsy netiny natao tena zavatra marina izy dia alao hiverina ny natao taloha ihany dia atokana ho an'Andriamanitra le fotoana lahady na inona vita na inona tsy vita dia niteny tamiko izy pasteur ça marche tsy haiko fa napetrako ny dépôt ana soutenance tonga dia mipetrapetraka dadaolo ny zavatra rehetrarehetra tsy takatra ny saiko tany Montpellier natsony tanora tany Montpellier nanao formation ana jeune dia nitantarako le izy dia avy eo il y a plein de jeunes de Montpellier qui m'ont appelé merci parce que ce qu'on vit tout le temps on bosse et on met de côté on consacre plus le jour du Seigneur et on est en phase de burn-out de dépression dia mamono tena maly zao voareko fa nisy olona namono tena teny amin'ny train zay nataran'ireo vadiko ireo tamin'ny alina mampalahelo tao ampandriana tao sady efa tsy te atony tonga zany dia mba manahoana moa zany ny olona zany namono ny tenany izy satria tsy manana fanantenana intsony satria ao amin'le rouleau compresseur de la société il faut produire il faut travailler plus pour gagner plus tsy maintsy manao an'izao tsika raha teo mandrato fianarana facture tsy vita nohatran'izao dia na le andro atokana ho an'Andriamanitra ary tsy atokana fa je vous invite à changer de paradigme hoe maninona indray averina amin'le tenin'Andriamanitra hoe
natokako anao ty andro ty na inona vita na tsy inona vita andramo ange fa za tena za tanora be deaibe tany nana niantso ana manoratra SMS wow on a essayé et merci pour le conseil dit mais moi je suis pour rien j'ai juste transmis la parole de Dieu oui zay le izy toizatsika ry satria mandeha ny fotoana na izany ara aza mieritreritrynareo fa miezaka hatrany koa tsy maka toerana na izany ary fa milaza zay tena hoe tokony ho lazaina dia rehefa avy nivakina sy nahazavana ny soratra masina zany dia nyvakiny mazava ny teny tao am'bokyny lalàna azony olona tsara ny teny vakina mino aho fa azonareo kosa e tsotra ny teneniko teo hoe atokany ny andro alahady ho an'Andriamanitra une phrase ça suffit vous pouvez sortir avec ça na dia tsy vita ara ny zao dia zao alaminy tsara ny herinandro fa ny alahady a dia natao tsy esana fa hiderana sy azon'ny olona rehetra kosa zany le dimanche c'est le jour qu'on doit consacrer au Seigneur rehefa azon'ny olona tsara zany dia zao dia niteny tamin'ny olona rehetra ary ny mi gouverneur sy izy rahampisorona mpanoradalàna zay nampianatra ny olona hoe masina ho an'ny tompo Andriamanitra reo ty andro ty satria le olona rehefa nahareny tony soratra masina dia zao nalahelo izy ireo nitomany izy ireo ary niteny masina ho an'ny tompo ity aza na malahelo na mitomany nareo fa rehefa azon'ny olona le tenin'Andriamanitra zany hoe aika izy ka diso hatr'izay asinareo fa am'izay c'est larme de joie hoe asinareo rehefa mba teo amin'ny fiainana hoe tena tsy nanao zavatra nareo nikiry bible nanao l'izy dia kay le zavatra nataonareo tsy mety la méthode il y a quelqu'un qui dit non 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire mais ceci dia avy anao teny misaotra dia ohatr'izany reto olona reto koa babo avy any Babylone tany dia namay azy dia nianorona dia niasa dia nitady dia ny ohatran'izao dia nazavana taminy hoe tsy zany ny fomba an'Andriamanitra fa ny an'Andriamanitra misy andro anankiray atokana ho anazy dia aza malahelo na mitomany fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin'ny lalàna zay nitoriana taminy dia hoy izy hoe mandehana any ny matavy ary sotroy ny mamy dia mba hanatero anjara zay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho an'ny tompo tsika ity andro ity ko aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'ny tompo ny fiarovana mafy ho anareo raha fitinina zany dia zao ny andron'ny tompo dia natao hivoriana tahaka ny olona ray na dia eo aza fahasamihafana faharoa natao hiderana an'Andriamanitra sy enona ary andraisana ny teniny zay azavan'ireo zay mipitoro teny zany zavatra zany ary faharoa vokatra zany fahatelo vokatra zany fienonany teny zany dia tafapaka tao am-pon'ireo ary nalahelo izy nefa zao ny andron'ny tompo koa dia andro firaviravona ary ny firaviravona zany dia ny mampiseho azy dia ny fiaraha-misakafo ary nanomboka tamin'izany tamin'ny zoma teo dia nisy ny fampianarana tamin'ny mpazapa-bibla hoe la place des repas dans la Bible parce que tout a commencé par un repas nocif d'Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit défendu et la Bible se termine aussi par un repas festif, c'est le repas pascal. Tous nous sommes invités à ce repas pascal. Et eo amin'ny tantaran'ny Baiboly dia zao resaka sakafo avokoa ny ao indraindray le izy misy sakafo tao amin'ny alalan'ny sakafo na norenan'i Jesosy sy ny fanasan'ny tompo amin'ny alalan'ny sakafo izy nampianatra ny Marta sy Maria tamin'ny alalan'ny sakafo eo anavany sakafo dia izay no mahatonga ny fiangonana hoe manao agape amin'ny voalohany taona ohatran'izao ary zava-dehibe le anasanantsika ao ambany rehefa avy eo satria tenin'Andriamanitra zany mandehana hany matavy tamin'izany amin'izao le matavy efa mila fihinana tsara efa tokony efa mba manao an'ireny enombo reny dia ampangotray aloha dia ataovy tratry ny AVC dia mieno ery ianao dia voan'ny AVC mieno ery ianao dia voan'ny AVC satria zao miakatra ny cholestérol fa mba esory mba hampandrio zany ndray ve no hampianatra anareo an'izany fa teo teneniko ihany no le izy mba atsifo tsara dia tsy ifo le menaka indrindrandrindra ny lehilahy tsy matavy sy indrindrandrindra le efa ravitotosenakisoio dia tamin'izany hany matavy sotroiny mamy amin'izao koa ny mamy efa tena manahirana be fa izany ny fomba nylazana tamin'izany hoe mifaly ny alalàna atsika hoe mifandray amin'Andriamanitra sy amin'ny olona dia zao eo amin'ny fiaraha-misakafo io
Satria toute l'histoire de la Bible est remplie teo na madian'ny Jodasy an Jesosy teo anivony sakafo amin'ny alalan'ny sakafo ny vadiany Adama sy Eva dia eo amin'ny alalan'ny sakafo koa no maridrefy afahantsika mandrefy zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny olona satria tsy afaka miaraka amin'ny sakafo amin'ny olona tsy tiantsika mihitsy. Zay mifanao rehefa tsy te fampikasokasoka misy olona nge tena tsy manana problème manolona mihitsy satria nahoana tsy mifampikasokasoka izy tsy miaraka mikosokosony eo zany fa eo amin'ny sakafo eo no éprouvé ny finoantsika fitiavantsika hoe tena tiany olona marina ve tsika satria manahirana ny hiara hipetraka amin'ny olona tsy tiana. Dia ny fomba tsotra indrindra dia zao hoe miala ka za tsy eo tsy hoe nareo zany fa eo ny tena ahitana eo ny mesureny c'est autour d'un repas qu'on mesure. C'est là que le Seigneur enseigne et c'est là qu'on se mesure aussi notre tsitako le teny ny lanjany hoe fifandraisantsika amin'ny namantsika zany satria sarotra tsy vitatsika mihitsy zany iray latabatra amin'ny olona tsy tiana zany fa na mijery azy ary dia mety tapaka ny fahazotokomana ny appétit dia taizan'ny tompo ny fiangonana nanao an'izany agape zany mba hanatsarana ny fifankatiavana andrefesana ny fifankatiavana hoe le teny toriana reny sy le lazaina sy le irana reny ve tena marina ary eo no ataterana hoe sambatra ny olona zay asaina amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia reny zavatra reny efa fiomanana amin'izany fotoan'izany. Reny sakafo piralainy reny tao amin'ny soratra masina nanao an'izany foana taty ariana tamin'ny telonjato fahatelo rehefa nitombo ny fanasan'ny tompo ange tao anatin'izany natao hoe tamin'ny voalohany fa ny maro ny mpiangona dia natao esti kely le boana mofo reny fa tao anatin'ny eukaristia fizarana korotana fiangonana tamin'izany fa nanitsy ry Paoly apôstôly satria amin'izany agape zany tao amin'ny Korintiana voalohany toko faha 12 dia zao misy ny sasany tsy miandry ny hafa akory dia tonga dia tanao ohatra n'le indraindray ohatra hoe misy sambosy folo eo zao dia mbola misy olona be dehibe eo dia fa alainy daholo ny folo dia eo no alalana hoe mifankatia ve tsika mba mitsinjo ny hafa ve mora nge no miteny hoe mifankatiava ihany fa eny amin'ny sakafo zany hita mihitsy hoe laninao daolodaholo le izy dia ny eo ambadika tsy jerenao zay no mahatonga hoe taizana amin'ireny. On le pense comme c'est des choses simples, banales, et le Seigneur, il est comme ça, sa pédagogie, c'est des choses très terre à terre. Fa tsy azo tsika hoe reny jeren'Andriamanitra ahafahantsika amin'ny tsara tena hoe tsara ve ny fifandraisako amin'ny hafa fa zao rehefa iny dia za aloha dia tena dia ny ao aorianao tao amin'ny fiangonana tao Korinto nanao an'izany dia nitenen'ny Paoly manala baraka ny fiangonan'Andriamanitra ny nareo dia maninona nareo fa nga dia tsy manako hoany nareo fa maninona mba miandry satria ny sasany mbola milahatra ery zany ny ary efa rarofony daolodaholo izy rehetrarehetra dia eritreretiny rehefa miteny an'izany dia ohatran'ny zany koa ve pasteur dia tenin'Andriamanitra ary zay nahatonga ny fivavahana kristiana ny enarefo satria le fampianarana fototra taloha ny laozana mandehana haniny matavy sotroiny mamy dia mba hanatero zay tsy manana anjara voavoatra misy olona tsy afaka dia mba mitsinjo an'ireny satria nahoana masina ho an'ny tompo ity andro ity ko aza malahelo anareo fa ny fifaliana avy amin'ny tompo no fiarovana mafy ho anareo. Rehefa faly le olona dia afaka miatrika fiainana herinandro vaovao eritrereto ange andray hiasa ianao na hianatra ianao amin'ny herinandro nefa milatsinainy ianao milotika be ny herinandro ianao vizana be ny herinandro tsy nazo dia le fifaliana zay ny fiarovana zay no andraisana azy eo anao zany zao afaka mifaly niaraka tamin'Andriamanitra sy tamin'ny zanany dia tena hoe booste hiatrika herinandro vaovao amin'izay tena hoe matanjaka fa raha vao ny herinandro zany tsika ny tsy arme voalohany herinandro dia ny mandrehitra ny herinandro rehetra nefa ny fiainana sarotra dia zay no tenin'Andriamanitra anio anasana antsika indray ny anokanana ny alahady andro tsara ho alahadin'ny tompo ahafahantsika mivavaka nefa koa ahafahantsika miaraka amin'ireo
tapaka sy namana indrindraindrindra amin'ny voalohan'ny taona ohatr'izao izay anaovana sakafo agape dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Amen.
zao arytsika dia hitsangana indray a anambara ny finoatsika amin'Andriamanitra. Mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika ao. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Milo ny fanahy masina, izy no nanambara ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova-batisa itsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Izao dia tonga amin'ny fotoanany petrakitsika, tonga amin'ny fotoana amin'ny raharaha-piangonana. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao alahady fa 7 ny volana janoary 2024 izao. Miaraba ihany koa ireo izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny pasteur Jean-Nour Andrinandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fanompoam-pivavahana androany ary koa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Manaraka izany raha misy kosa amintsika misamba ny tonga miara-vavaketo dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho ara-bahin'ny fiangonana. Dia amin'ny feno fifaliana no andraisan'ny fiangonana anareo tonga eto amin'izao andro anio izao. Ilay Andriamanitra raintsika izay nitantana ny dianareo tonga eto dia izy eny mbola omba sy tantana anareo hatrany ka atotosa ny fikasana tsara rehetra ao anatinareo mba ho voninahitry ny anarany. Manaraka izay dia aza adino fa na amin'ny fotoana ina na amin'ny fotoana ina dia efa misy toeranareo eto amin'ity fiangonana ity dia aza misalasala ry havana ary rehefa mirava izao fanompoam-pivavahana izao raha sitrakareo dia isy avy ao amin'ny équipe accueil anatona anareo andray ny coordonnées mba ahafahantsika mifanerasera ary koa ampahafantatra misimisy kokoa ny momba izao fiangonana izao sy ny fandaharam-potoana rehetra. Misaotra tompoko. Ny fandaharam-potoanantsika manaraka indray dia ampatsiahivina ihany indrindra ho an'ireo izay sambany no manaraka izao fanompoam-pivavahana izao fa amin'ny folora sasany hatrany ny fotoanantsika ary misy mifampitana amin'ny alalan'ny Zoom na ny YouTube. Pour les francophones, il y a aussi la traduction simultanée. Les programmes hebdomadaires, il n'y a pas de changement. Dia fahitatsika kosa eo amin'ny fafana ny andinidiny mahakasika izay. Ny fanadiovana kosa sy ny fandraisana anjara amin'ny liturgie amin'ny tapabolana anio ny 9 sy 7 volana février dia anjaran'ny SVK. Ny diakona tompon'anjara kosa ny volana febroary dia ny groupe A sy B. Aza adino fa misy hatrany ny fianaran-kira isaky ny alahady maraina amin'ny folora izay natao ho an'ny fiangonana. Dia ny daty tsara ho tadidy kosa aorian'izao fanompoam-pivavahana izao dia misy ny agapea izay efa nambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina teo ao amin'ny efitrano Betlehem nantanterantsika izany ao ambany izany. Nisy ny fisoratana anarana ao amin'izany
ho an'ireo vahiny kosa izay androany vao sambany vao tonga eto aza misalasala midina ao ambany fa misy ny fiaraha misakafo androany. Ny voalohany sy faharoan'ny volana febroary kosa dia misy ny zaikabe ho an'ny faritany atsimo atsinanana. Noho izany dia mikatona ny fiangonana tsy misy ny fampioavahana eto amin'io herinandro avy io, ary misy kosa ny solotena avy ao amin'ny référente ny zakabe andray fitenenana aorian'izao filazandro raha izao anazava amintsika misimisy kokoa ny mahakasika izany. Ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana febroary kosa culte francophone ary misy koa ny asa sy fampahirezana aorian'izay. Ny fahatelo amby roapolon'ny volana febroary araka ny mailaka sy ny efa voaraintsika amin'ny WhatsApp dia misy ny fivoriam-belon'ny mpandray fanasan'ny tompo aorian'ny fanompoam-pivavahana dia aoka samy io manao amin'izay. Ary ny fahavalo amby roapolon'ny volana jona dia ampatsiahivina hatrany fa anatanteraka ny fanokanana ny fiangonana isika. Ny vaovao manaraka filazana manjo voavoaray androany izy ity. Ny fianakaviana dia mampandre antsika fa nodimandry alina i tonton Gira Tsitoain ka aoka isika hitorambavaka ny fianakaviana. Ny andinindiny dia ho voaraintsika miandalana eo ihany. Araka ny efa nolazaina teo moa zany ny AG fivoriam-belon'ny mpandray ny fahatelo amby roapolon'ny volana febroary nisy ny mail efa voaraintsika vakina ihany izy toy izao andeha iza ary mandehana amin'izao herinao zao dia ho hita so taminy avy fa ho hitanareo koa dia nandeha izy roa lahy ka nahita jaona toko voalohany andininy fasivy amby telopolo antony fiantsoana fivoriam-belon'ny mpandray. Ny daty moa dia efa nambara teo fa telo amby roapolo volana febroary aorian'ny fanompoam-pivavahana ny toerana tanterana izany dia eto amin'ny fiangonana. Ny ordre du jour dia jery totika ireo asa rehetra vita fitantanana ny volan'ny fiangonana nandritry ny taona 424 ary ihany koa ny fanolorana ny teti-bola 524 izay novolavolain'ny komity. Ny document mahakasika izay dia ho voaraintsika eo ihany fa efa miomana zany isika mpandray fanasan'ny tompo rehetra fa zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny fiangonana ny fanatrehantsika izany. Ny fifaninana-kira kosa fanokanana ny izay ho tanterana ny fahavalo amby roapolon'ny volana jona efa nisokatra ny faharoa ambin'ny folon'ny volana janoary 2024 izany fifaninana-kira izany. Ary ny daty farany fanolorana ny sanganasa dia ny alarobia faharoa ambin'ny folon'ny volana marsa 2024. Ny fifidianana nira kosa dia ho tanterahina ny alahady fahaenina ambin'ny folon'ny volana marsa 2024. Ny fitsipika sy ny andinindinina mahakasika izany kosa dia efa voaraintsika tamin'ny mailaka natao misokatra ho an'ny zanaky ny fiangonana rehetra na ny eto toerana na ny any am-pielezana izany. Raha sendra tsy nahavoarain'ny mailaka isika dia aza misalasala manatona ny braon'ny fiangonana. Ny verset conducteur kosa dia ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaenina ambin'ny folo fa efa novidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva. Dia manentana antsika mba izay nomena ny fanomezam-pahasoavana manokana manana talenta ho amin'izany mba andray anjara amin'izany fifaninana-kira izany. Manaraka kosa dia avy amin'ny Amafi. Ny Amafi dia anatanteraka ny sortie ski ny sabotsy fahadimy ambin'ny folon'ny volana febroary misokatra ho an'ny rehetra izany sortie ski izany. Ny toerana dia any amin'ny station de ski d'Ancelle
ny raha misy zany mila fanazavana fanampiny na mikasa mba andeha amin'izany dia aza misalasala manatona ny braoni amafy. Manaraka izay kosa dia avy amin'ny ekipe travaux ilazana isika fa efa vita ny salle zoar na chapelle ary ny salle de bain sy ny toilette ao amin'ny F4 ary eo andalam-pamaranana ny braoni pasteur ka afaka mitsidika izany isika. Misy avy ao amin'ny ekipe travaux kosa andre fitenenana ihany koa anazava misimisy kokoa ary anao fanentanana aorin'izao filazandra raha izao ka ny fandaminana izany amin'ny fandraisam-pitenenana dia ny référente ny Zaikabe no andre fitenenana voalohany ary avy eo amin'ny travaux. Misy taratasy fisaorana ho an'ny mitandrina sy ny fiangonana FPMA ex Marseille fa izahay isaotra an Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay alleluia salamo fa 5:7 andininy fa 7:20. Andriamatora be arso ery sy ny vady aman-janany ary ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana feno ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo tamin'ny fitondranareo ambavaka sy tamin'ny teny fankahirezana azy ireo tamin'ny nahalasanany rainy rabe arso Martin no porofoinareo tamin'ny fandraisana zaradidy izany ho firaisan-tsaina sy ho fiombonam-po tamin'ny marika hita maso. Tanteraka tokoa ny didiny tompo hoe miara-ory. Ilay Andriamanitra manakaripahasoavana ny hoe amaly fity anareo misaotra sy mankasitraka indrindranareo tompoko ho an'Andriamanitra irery aniny voninahitra. Manaraka izay dia misy ny calendrier bonne semence izay afaka zaraina maimaim-poana ka izay mila izany dia aza misalasala manatona ny tenako na hitaty asiny. Vaovao régional avy amin'ny SVK Lyon. Ny SVK Lyon dia mankalaza ny 20 taona ary manasa antsika rehetra ho avy fanotrona amin'izany. Ny daty moa dia ny 5 volana février amin'ny 3 ora ka misy ny animation sy ny vente spécialité malagasy amin'izany. Ny 12 volana febroary kosa amin'ny 3 ora sasany ny culte de célébration ary ny toerana dia ao amin'ny EPTN Vaux-en-Velin 22 rue Romain Rolland. Ny rakitra kosa izay voaraintsika tamin'ny 12 ny volana janoary 520 dia mitotaly 803,10 €. Ny andinindiny dia hitantsika eo amin'ny fafany ary tamin'ny 520 volana janoary izay afanim-pivavahana iraisam-pinoana dia 254,30 €. Tamin'ireo alahady roa ireo kosa dia nisy ny voaloham-bokatra izay mitotaly 75 €. Manaraka izany ho an'ireo sambany vao tonga manatrika ny fampivavahana dia misy ny rakitra anankiroa. Ny voalohany dia ho an'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana. Ny faharoa kosa dia natao ho an'ny trano. Ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire kosa dia misy ny terminal bancaire ery aoriana ary afaka mampiasa ihany koa tsika izany paiement par téléphone. Ho an'ny manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia misy ny QR code izay hitantsika eo amin'ny écran azontsika scanena izany ary misy amin'ny sasany ho an'izay mampiasa PayPal dia misy ihany koa izany QR code izany. Ny ekipe finance kosa dia voninahitra andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika eny aoriana. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra ho an'ireo izay mila izany. Izany hitantsika ao amin'ny salle Carmel ary raha tsikatsika amin'izany dia aza misalasala manatona ny tompon'andraikitra raisina tanandroa koa ireo izay afaka maniry ny afaka ary maniry anoana izany
banque alimentaire izany. Izay indray ary ny vaovao sy ny asa maro miandry eto amin'ny fitandrimantsika dia aoka isika hitondra mbavaka izany hatrany mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy ary ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Mialatsy indrindra tompoko fa misy fanampim-baovao izay voaray raha efa tety aminona ny mpitantsoratra. Dia mampilaza antsika ny fianakaviana Ramanantsoa, Jean-Jacques sy Joseline sy ny zanany fa nodimandry Aomaly sabotsy 25 volana Janoary ny nabaviny Rahelmanantsoa Lantonirina. Ny fandevenana dia tanterahina Rapitso fa 17 ny volana Janoary. Dia aoka antsika samy mitondra mbavaka ny fianakaviana. Sotrato. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mandray fitenenana fohy ny tenako manazava manentana antsika amin'ny zakabe partany. Mety misy amintsika angamba manontany hoe inona moa izany atao hoe zakabe partany dia inona moa izany atao hoe faritany fatsatsa faritany atsimo atsinanana. Misy faritra enina sa eo amin'ny FPMA dia itsika ao anatin'ny faritany atsimo atsinanana. Ao anatin'izany faritany atsimo atsinanana zany dia ahitantsika ny fitandremana izay ataontsika hoe tafy teo aloha Aix-Marseille, Annemasse, Avignon, Grenoble, Lyon, Annemasse, Lyon et Saint-Étienne, Nice. Dia ireo zany no isaky-ny taona manao fionana. Le fionana zany natao mba hifankafantarantsika mpianakavin'ny tompo amin'io faritany io araky ny toriteny sy ny vakitenitsika androany tao amin'ny 1 Corinthiens 12:12 izay nafy tsara n'ilay zavatra tenenin'ny pastera teo hoe iray ihanytsika ao amin'ny tompo ka firaisantsika faritany atsimo atsinanana zany io fotoana io dia anasanantsika satria fianakavin'ny tompontsika dia ohatran'ny réunion familiale mazototsika entanina amin'izany. Ny fotoana moa zany dia efa fitenen'ny mpitantsoratra foana nandritry ny herinandro maromaro ny week-end ho avy izao dia à 2h30 de Marseille izy efa io misoratra kay à 2h30 Marseille toerana tsy dia lavitra dia afaka makany amin'ny fiara na amin'ny train na avion. Misy référente moa zany izay sy nivo no mandray ny fisoratana rano mba ahafahantsika s'organiser. Ny tarifa hitantsika eo ihany koa raha mijery ny tarifitsika dia mety atahotra izay efatra mianaka fa araky ny tapa-kevitry ny birao ny fiangonana zany dia afaka manao facilité de paiement tsika mba ahafahantsika miaraka rehetra makany satria fionambe ilay izy indroa isan-taona ihany. Amin'ny fotoana io misy ny fampianarana, misy ny fotoana ny ankizy, misy ny fotoana iraisan'ny sampana rehetra iraisana. Dia misy ihany koa ny culte fiaraha-misakafo koa dia manentana antsika zany amin'izay mba miovontsika ao anatin'ny Lyon zany ka misy ohatr'izao mba ahafahantsika koa mivelatra zany mahafantatra bebe kokoa. Dia manarak'izay amin'ilay fandaharam-potoana zany misy fotoana fampianarana formation dia misy fotoana détente, misy fotoana koa fifampizarana goûter dia misy fotoana ny ankizy amin'ny sekoly alahady sy fotoana activité loisir. Dia eo amin'ny fotoam-pivavahana zany taloha nisy vokatra mba hamelona amin'ny kitapom-bola faritany dia efa najanona kely izy io dia miverina indray izy amin'izao zany satria somary manifinify ny kitapom-bola faritany dia manentana antsika mpiangona tsirairay zany raha misy afaka manome vokatra zavatra hoentina amin'ilay vokatra dia manatona tenako na nivo na ny diakona na ny birao zany. Dia ihany koa amin'ny fotoanany goûter mitondra fanazavana kely ilay goûter io don avy amintsika tsirairay avy ihany
dia misy ny mouvement misy ohatr'izany dia nieritreritra zany zay sinivo hoe mba hamoramora an'ilay izy ohatra hoe crêpe ny ataontsika gâteau au chocolat gâteau yaourt mofo baolina raha misy moa afaka manao zavatra hafa dia tena raisina tanandro ihany koa hoe nem samos fa raha afaka manao andreo zavatra eo dia fahitana mety izy ny anontany tena na efa naheno na hoe ho surprise amin'ity zaika be tia dia ho amidy izy ireo amin'ny vidiny mirary tena hoe en fait zany ny zaika be zany dia autofinancement tsy misy hoe vola ana fa tokony total zéro dia io zany ho amidy amin'ny vidiny mirary zany izy mba ho zéro ny compte rehefa manao compte ny équipe finance ny fatsatsy zay le izy ka azagaky nareo fa maninona amin'ity taon'ity no mandovolany amin'ny goûté zay ny fanazavana ka androany ariva amin'ny valo fa raha fisoratana anarana dia manantena zany fa ho betsaka tsika no sady limité place à 120 et là on est à 68 dia mety efa vitsivitsy ny place ka manantena atsika rehetra aza misalasala raha misy fantaniana manantona ny sinivo dia misotra tompoko. Naikanao famotinana kely momba ny fandrosin'ny asa ny asa fanamboarana ny fiangonantsika ahafahana miatrika ny fanokanana ny 28 juin hatreto aloha zany ny zava-bita nandritra ny volana desambra teo dia vitatsika ny chapelle bureau en pasteur efa atao hoe 90% vita ny zavatra nisy niova kely zany ao anatin'ny projet dia hoe naika anokana ny lakozy ao ambadiky ny salle de fête sika kanefa noho ny antony fananany fiangonana dia tsy afaka nanao an'izay tsika satria lafo vidy be zany no ety manana nanaovana ny lakozy tao dia niova hevitra hoe ary amin'ny F4 indray zany navadika anamboarana ny hoe lakozy ahafahana miatrika ny fanokanana dia lasa nandroso tany indray zany tsika zao fotoan'izao. Ny asa zany moa raha hovitina ny mbola atao asa goavana dia misy le tafo atao amin'le courette intérieure ato ahafahana manala n'le inondation efa nitranga atao amin'le salle de fête tsika. Zay zany ny zavatra lehibe ho atao eo koa zany ny finition an'le salle de fête io mbola asa be koa zany io mbola finition goavana be resaka rideau le fanamboarana an'le scène zany mbola tsy vita tanteraka isolation phonique mbola atao resaka misy cuisine koa salle de fête mbola betsaka maro eto amin'ity plasty mbola misy estrade ho an'ny mpanao mozika misy cage na batterie ty zavatra ty tokony miala dia ny tokony mivadika télé satria tsy mety ony ty raha misy cage na batterie eto tiako tenena amin'izany hoe misy zavatra be zany mbola miala atsika budget zany efa défini budget de principal atsika zany ataoko hoe fanamboarana basique kanefa ny rehefa jirena le izy efa mandroso any zay dia hitanay moa anepanidinana any zay dia azonay atolotra amin'ny fiangonana dia atao ihany kanefa raha mijeritsika ohatrany hoe manao chapelle azotsika miezaka ihany manao le fanaka efa hoe récupérena sy ny namany fa raha ohatra amintsika afaka famotanana meublena le trano vita hitako hoe
mety kokoa afaka mijery za zao voamaly avy tany amin'ny emaïs mba mijerijery hoe inona zavatra mety tsaratsara ao anatin'le église verte atsika zany tsy hoe mividy zavatra vaovao hoe lafo vidy sady ianina foana fa afaka mijery tsika tsirairay hoe manao récupération zavatra mba tsara mandeha ilain'ny fiangonana zany koa zavatra afaka atao vidy télé zao tsy ao anatin'ny budget mihitsy zany nefa raha ohatra ka misy antsika afaka manolotra an'izay dia raisina tanindroa tiako tenenina hoe mbola betsaka ny asa nga manitako hoe fotoanany zao satria tsika mieritreritra foana hoe on a le temps en fait on a 15 samedi avant le 28 juin il y a encore le jardin mbola tsy mango fotsiny hoe misy jardin mbola tsy maintsy diovina karakaraina ohatra hoe be da be zany le asa miandry dia araka ny fiteny ny olodray mandry tsy miara mifo fa fotoana amin'ny fifoazana zao ny olona tsy mety mifo dia misaotra betsaka antsika rehetra n'Andriamanitra daholo ny idera sy laza amin'ny zavatra ataontsika rehetra misaotra tompoko. Tompo, mbola misaotra anao zay fa nomenao an'ity trano ity tempoly navahanao mba ho anay. Maro ny te hanana Tompo fa niangaranao zay Aix-Marseille ary ataovy ho tsapanay fa tena omenao anay zany mba ahafahanay manatonao bebe kokoa satria raha hoy ianao hoe ianao no lalana sy fahamarinana dia nomenao an'ity trano ity zahay mba ho ataonay ho fiara andehanana amin'izany lalanao izany. Ataonao hoe ampandroso aingana kokoa ny fanahinay ka ataovy ho tsapanay Tompo fa ataovy tsapanay tsirairay fa ao anatin'izany tempoly zany dia betsaka araka ny tenin'ny Jean-Luc teo fa mbola be ny asa. Mila asa izay, mila miezaka izay, mila atao ho tsapanay tsirairay avy fa zahay dia manana anjara tsirairay ao anatin'ity tempolinao ity. Ary indrindra ihany koa eo amin'ny fanefana ny vidiny zany tempoly zany. Ary petraka ao ampelantanao ihany koa Tompo fa ny fanokanana ny fiangonana ity ny 28 juin. Betsaka tokoa ny asa eo amin'ny fikarakarana. Misy ny fomba fiteny hoe miasa toy ny pro fa ataovy ho tsapanao nay tsirairay avy koa fa mbola lehibe noho izany koa rehefa zanak'Andriamanitra no miasa. Dia ingany mba ho totosa somatsara izany asa izany ho an'ireo mpiasa, ingany mba lavitry ny loza ireo, ho an'ireo te hanampy, ingany mba ho atosika ao andeha mafimafy kokoa izy ireo mba ho vita somatsara ny tranonao. Misaotra Jesosy. Amen. tonga amin'ny fotoana anaovana ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny ndako-pisaorantsika 8 sy 500 anaovantsika an'izany.
vavaka. Mbola veloko mpisaorana aminao zay tompo amin'izao alahady nomenao anay izao. Alahady tokoa loha voalohan'ny herinandro izay hoentinay amponanao ivavaka isaotranao, ary koa andro natokanay fitsarana ary mitododoa amin'ny fampianaranao amin'ny teninao. Izany teny izany tompo dia manasitrana anay, mitsabo aminay amin'izay aretina an-tsaina izay tebiteby mety mitranga amin'ny fiainanay andavanandro. Izany teny izany dia manangy anay koa, manangy ny fanahinay hitodika aminao amin'ny izay zavatra marina, izay zavatra tokony mbanjinay amin'ity antom-piainanay ity. Dia izao koa ny andro hitondranay ambavaka ireo namanay, tsy ahoana tokoa amin'ny fahoriana nandao ny ava-malala. Mahatsiaro ireo izay mitondra bavaka an'ireo izay fianakaviana mitrangan'izany fahoriana izany. Bavaka koa izay amin'ny fianakaviana izay trangan'ny aretina any hopitaly. Fantatrao ny manjoan'izy ireny, fantatrao ny aretina sedrainy. Mangataka aminao izay mba hositranina ary ampitsahanao izay marary. Ny fianakaviana manotrona ny marary koa tompo dia tahinao ary hovimbinao manatrika izany sedra izany. Zavatra maro tompo no ao an-tsainay kanefa tsy feno izany, satria zavatra tsy hainay akory ary dia fa hainao sahady no ianao ny mialohanay manatrika izany sedra sy zavatra rehetra izany. Mangataka koa izay amin'ny tandrazanay Madagasikara, mbola betsaka tompo ny zavatra hatrehan'ny firenenay, ny fantrahana amin'ny tafio-drivotra amin'ny zavatra rehetra izay mety mitranga ny firenenay. Mbola andalam-pandrosoana, mbola be ny zavatra ao sedraina ary ho hatrehana. Mangataka aminao mba ataonao ny vahoaka malagasy amin'izany rehetra izany. Mangataka koa izay amin'ity firenena izay mandray anay ity. Fantatrao tokoa tompony tebiteby amin'ny valinandro izao amin'ny resaka politika etsy sy eroa izay hita fa mahakivy, kanefa raha eo ambany fitahinao izahay tompo dia manam-pinoana foana fa ny vahoakanao dia hotasominao ampelantananao ary tsy hisy hanozogozona naovinanao oviana. Betsaka ny zavatra angatanay tompo, kanefa ianao ihany no mitana ny zavatra rehetra. Ianao ny tompony zavatra rehetra dia apetraka aminao izay mahatsara ny fiangonanao, mahatsara ny tsirairay avy ny fianakavianay, ireo namanay. Dia misaotra melo tompo amin'izany fitahinao rehetra izany. Izany vavaka izany dia tsy ampy raha tsy faranana amin'ny vavaka ny nampianarinao anay. Rainay izany an-danitra
mba masina ny minaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao itiatany takiny any an-danitra ome anay mianina sahazao anay ary any mamelany ekay tahaka namelana zerika natao taminay ary za mitondra ny mifankapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fahanao ny fanjakana sy hery ary ny voninahitra manak'izay. Amen. Amarana ny fanompoam-pivavahana isika eo am-pitsanganana nanaovantsika ny andiny voalohany amin'ny filana fanampiny sivy amby telopolo. Tsangana isika. Ndeha motika manaova sakafo tsara, misy tro zava-pisotro tsara ary mba hanatelo anjara izay tsy manana satria voatokana ho an'ny tompo ity andro ity ko aza malahelo fa ny hafaliana avy amin'ny tompo no herinareo. Que la joie qui vient du Seigneur vous donne la force. Amen. Nahatra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina
izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Salve Andriamanitra. Bon dimanche à toutes et à tous.